Amin'ny fotoana toy izao, mazava fa izay tsy manan-kevitra no mampiasa hery, izay tsy mahazaka faharesena no manan-korotana. Tsy hery velively izany fa fahalemena, tsy fahatokisan-tena, fatahotra ary miendrika tsotra izao tsy fahendrena. Tsy kerenay avokoa na natao aza satria tsy ny tena no mahazo fandresena, fieverana sy toe-tsaina tena diso. Nefa tamin'ny fotoana nahabe fahefana ka nanaovana ny tsy mety rehetra satria ny hevi-tena ho lehibe tsy mba diso dia nanjakazaka tsotra izao. Impiry no nirehare tamin'izany fotoana izany fa mandeha tsy misy ahino intsony ny fikarakarana fifidianana. Efa tomombana ny lesam-pifidianana, natao amboletra sy letrezana ny lalàna fehizoro hifeny fifidianana. Ka rehefa tsy nahomby fa notsarain'ny vahoaka ka hita ny avany eo amin'ny lalao madio vao mandrava vato sy manakorotana. Miandry kendrin-toana sy tataka mielezana ny hafa. Izao dia mody miantso vahoaka ambara fa very zo tamin'iny fifidianana iny. Fa izy ireo olona nikarakara ilay lisam-pifidianana, matanjaka sy maro noho ireo maro anisa nandroso tamin'ny fandatsaham-bato tamin'ny alarobia fa 7 ny volana novambra lasa teo ve izany. Sa fitadiavana tombotsoa manokana amin'ny fambolena korontana tsotra izao, hanova ny voka-pifidianana sy ny fitiavana vahoaka ilay kandida ve ny fambolen'ny korontana. Efa miamiaro ny safidy ny vahoaka malagasy ka tsy ho voarebireby amin'izany fomba mametra izany.